Taranja baolina lavalava niditra teo amin'ny andro fahatelo ny fiadiana ny tompondaka federaly ho an'ny diviziona voalohany elita voalohany teny amin'ny kianjamaki andotapenaka vokatra anisan'ny niavaka tamin'ity farany herinandro ity ny faharesen'ny Savonnerie Tropicale nanoloana ny FBM Bemasoandro. Teo ihany koa ny fandresen'ny FBM natsalovana ny asambo manarina tamin'ny satery detery 13:10 raha tsika ao anatin'ity fanadidina ity ny famotinana ny lalao teny amin'ny kianjamaki tapinaka. Niditra teo amin'ny andro fahatelo ny fiadiana ny tompondaka ho an'ny elita federaly eo top 20 lalao efatra no tanterahana teny amin'ny kianjamaki androany. Ity lalao rahantsika amin'ny sary ity dia nifaonana teo amin'ny FBM Tsalovana manao akanjo fotsy sy ny asambo manarina manao akanjo mavo. Resin'ny FBM Tsalovana tamin'ny 13:10 no 18 zareo avetsy-ambo manarina. Hatrany amboalohany ka hatramin'ny farany dia ny famalina tanteraka ny fanafiana. Hita onanatombo teo amin'ny tanjaka ny FBM Tsalovana ka mora ho azy ireo ny aro ny isa teny ampelantanany ka nivoahan'ny mpandresy tamin'ity fiaonana ity. Sahirana ihany koa ny USA nakady fotsy manao akanjo maitso amin'ny sary vao nahazo fandresena nanoloana ny 15 efahana pasika manao akanjo volomboasary. Mokafoy balambinifolo no 17 no nivoahana nakady fotsy mpandresy. Efa tany amin'ny 10 minitra tsy iravana vao nahatonga baolina netany nakady fotsy ka nampitsimbaky tenisa teny amin'ny solakabe. Toy izao reo vokatra hafa atao anatin'ity fanantiany. Vokatra niavaka ihany koa dia ny zareo Bemasoandro nandresin'ny Savonnerie Tropicale tamin'ny isa 2:20. Ny GST anambonina kosa dia nanafika tany majanga izay nikatroka tamin'ny boeny tamin'ity farany herinandro ity izay nivoaka nandresy tamin'ny isa 2:13. Itoy amin'ny farany herinandro izao ny fiadiana ny tompondaka federaly ho an'ny top 20.